araka ny Genesis ao amin'ny boky Genesis dia zao no voasoratra Genesis toko fito ambin'ny folo andiny voalohany zao no voalaza ary rehefa 7 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenena hoe izaho no Andriamanitra tsy to mandehany ao anatreo ka aoko ho tsy misy tsiny ianao izy nanambara ny tenany fa tsy to no anarany Jeremia toko 4:7 zao no voasoratra izaho Jehovah Andriamanitra no nofirehitra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko va ary ny Isaia toko 7 ao boky ny Isaia toko 7 mazava be ny fanambarany tenin'Andriamanitra momba izany ny amin'ny fahaiza manao ny zavatra rehetra Isaia toko 7:7 ozy izy tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah tsy namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany amin'ny teny vahiny omniscient izy manana ny fahalalana ambony tsy takatry ny saina maha-olombelona ao amin'ny Salamo 5:107 izy no ilay Andriamanitra afaky ny manao zay tiany atao ary ao amin'ny Apokalipsy toko 2:9 voalaza fa izy no Alpha sy Omega izy ny fiandohany ary izy ny fiafarany izy la izy atsayatsaika ao mandrakizay afaka manao zay tiany atao izy ary amin'ny mahafiandohana sy fiafarana azy izy ny taloha indrindra izy ny ankehitriny indrindra ary izy ny mandrakizay indrindra teny aminao ty famarinana anankiray ty andro any arivo ao amin'Andriamanitra dia iray ihany eno tsara iray ihany lasy ny ankehitriny ary no avy ianao zao eto ambony tany malala hoe amin'ny ankehitriny misy ianao fa raha zao Andriamanitra miseza fiandrianana mijery dia amin'Andriamanitra ny lasy ny ankehitriny ary no avy tonga dia raha eo masony dôly ho aza vaiko tsotsotra ilay izy andro any ariva fa tiako ianao isaina tsara androany fa omen'Andriamanitra ao amin'ny teniny amin'izay le secret le zava-miafina ampitranga ny finoana ao anatinao ahatonga anao hisokatra androany ariva sy azo aina ny toerana misy ianao io hoe ty takarivo ty le Andriamanitra mandrakizay no hikasika ny fiainako ka ninninona zavatra ilaiko very tany amin'ny lasa mety etiretiko hoe tsy ho azoko tsony vitan'Andriamanitra ny makany amin'ny lasa makaniny a tondra n'le izy androany a eo avatanao enao vitan'Andriamanitra mandeha makany amin'ny hoavy dia makan'le izy any amin'ny hoavy hoentiny eo amin'ny ankehitriny satria amin'Andriamanitra ny lasa ny ankehitriny ary no avy dia tsy misy raha ihany ao anatrehany reo mitovy ihany dia taona antsika hijery amin'izay ny zavatra misy eo anaty baiboly a io zaraiko androany arivo ananana atoko amin'ny toerana misy ianao io hoe ay le fahagagana na le miracle na le kasika-Andriamanitra tsy pasteur Rodolphe na le Asvekela na fiangonana manao an'ilay izy fa ten'Andriamanitra tokoa satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no andraisantsika n'le finoana atonga n'le fahagagana ho tafatoetra eo vatanao atsangany tsara hoe tanan'izay mino zay tena tia hitan'Andriamanitra miasa anova ny fiainana hoe tiafa mafy be ho azy azafaty alleluia ohatran'izao mipetaka izy alleluia manam-pahefana amin'ny feno fotoana tanteraka izy manam-pahefana amin'ny feno fotoana tanteraka izy no mifehy vanim-potoana rehetra jereo kely ny bokyny Daniel anaraka amin'izay tsika mikasika momba ny fotoana Daniel toko 2 ny 12 sy ny 19 elo ty famarinany teny ty ozy izy ny baiboly ny teny izy ka nanao hoe isorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery 19 ary izy ny mandahatra entre parenthèse manova ny andro sy ny fotoana izy ny manaisotra mpanjaka manangana mpanjaka izy ny manome fahendrena ao amin'ny endry sy fahalalana ho any mazavazay hitanareo izy ny manendry ny fotoana izy tsy azo ny fotoana sakanana fa izy ny mpanapaka eo ambony fotoana halleluia raha ilaina enoy amin'izay raha ilaina dia vitany miazona ny fotoana vitany miazona ny fotoana mba hatateraka ny fandraisenao afaka mibaiko fotoana izy amin'izay zavatra rehetra ilany azy ndona jerentsika kely ny bokyny Joshua vetivety ao bokyny Joshua misy mihainy veo zao ny voasoratra ao bokyny Joshua zay olona rehetra
voatan'Andriamanitra anao ny arivo manao amenina mafy be ho azy. Joshua toko fafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafatrambin'ny folo. Zao ny voasoratra ao. Ary tamin'izany Joshua dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanoloran'i Jehovah ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao hoe nanao teo mason'ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana andohasany Ailona. Dia nijanona amin'ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona fahavalony tsy efa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Jasara va izany. Dia nijanona teo voalanitra ny masoandro ka tsy nandroso ny letika tokony ny ray andro manintsitra. Eno tsara vita ny mibaiko fotoana hijanona rehefa niadiny zanak'Israely teo izy Andriamanitra mitady letika ny masoandro ozy izy tamin'ny Joshua baiko eo amin'ny fomba tsotra fotsiny ny masoandro io fa ianao miteny dia za manajanona an'ilay izy. Teo ozy izy Joshua masoandro tsy mahazo miletika ianao volana tsy mahazo mihetsika dia eritreretinao tsara volana sy masoandro lasa nisy frein mijanona teo. Niady nandritry ny 48 heures 2 jours ny zanak'Israely. Eritrereto ara-tsientifika tsy ny masoandro ny mihetsika fa ny tany mihodina amin'ny tenany sy manodidina ny masoandro. Averiko ny fihodinan'ny tany ohatr'izao indray mandeha il 24 heures maraina dia alina dia maraina 24 heures. Ny fihodinany indroa ny 48 heures. Allô mihaino tsara ve nareo? Dia zao rehefa mihodina indray mandeha amin'ny tenany ohatran'iny ny tany masoandro tsy mihetsika dia zao le tany mihodina dia misy maraina dia misy hariva fa ny masoandro tsy mihetsika. Joshua tsy nianatra an'izany fa ny Joshua ny fatany dia zao hitsiny fotsiny ny masoandro tsy mahazo mihetsika dia masoandro no mibaikony fa Andriamanitra tsy nanetsika ny tany ny tonga saina hoe aloha zay zany tsy hetsika dia tsy nietsika ny tany. Roa andro ny tany tsy nietsika roa andro mba hahafahan'ny zanak'Andriamanitra miady mba handresy. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra no zanany io mba hahatonga anao andresy no azon'Andriamanitra ny fotoana mba hahafahan'le fandresenao miseho. Firmino fa ao anatin'le fotoana atelon'Andriamanitra tsy haly eto maro voa izy raha tsy karakara fiainan'olona. Hitatsika teto zany fa mibaiko ny masoandro tsy letika tamin'ny alalan'i Joshua Andriamanitra dia nanaika azy zany tsy letika ny masoandro. Miaraka amin'Andriamanitra zany dia azo ataony miazona ny masoandro mpiainanao tsy letika na isoko zany. Ary nizaniza maniry ny filetehany faingana dia naman'izay mandetika ny masoandro satria Andriamanitra dia afaka ny andiso fanantenana amin'ny fahavalo sy ny faharatsiana mitambatra rehefa ry-pandringanana any amin'ny elo rehetra mitambatra zay nohatra anao satria voasoratra hoe zay fiadina rehetra voaforona amelezana anao dia tsy misy ambinina. Alleluia. Misy na vevaka ny rakoraka mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Voalohany zany afaka miazona ny fotoana izy. Faharoa tiako fantatro ihany koa fa afaka ny mamerina ny fotoana lasa izy. Ny fotoana lasa vita ny mamerina ilay izy. Jereo kely le ty ten'Andriamanitra anankiray ty raiso ny baibolitsika ao am-bokin'ny Isaia. Ao am-bokin'ny Isaia toko 8 ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao no famantaranao anao avy amin'ny Jehovah alalanao fa efa nanao zay zavatra nolazainy izy. Eno indro ampiverina ny aloka adiny 10 araka ny nampidinana ny masoandro azy teo amin'ny dialiny azy ka dia niverina adiny 10 ny masoandro dia ilay efa nidinan'iny. Tamin'ity ndray mitoraka ity zao no nataon'Andriamanitra nanome famantarana ny Ezekia izy fa naniraka ny Isaia izy teny tamin'io mpanjaka io niomana fa hofaty ianao. Vo eniny Ezekia iny lasa izy nakany andrindrina nitomany tamin'Andriamanitra. Andriamanitra za zany dia efa valainao sahady fona aminao za nanenina zany mbola tsy fianakory ny isan'ny antoka dia ozy izy Andriamanitra Isaia efa andeha hody dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Isaia mandana anao mipody maka mpanjaka mitomany io fa za fa niaino vavaka anazy andana izy teneny zao fa anao io amen'Andriamanitra 5 taona mihoatra ndraika hony fa tsy mifatsy zao zany ianao. Teny hoe am'izay nandeha Isaia ny tenan'io tamin'ny Ezekia
bokeo boko sain'ny Ezekia igny tsy nipody. Jerin'ny Ezekia fa nahita hoe mba aminany bavata be ty fa niteny taminakay fa za izy io diany efa maty dikan'izay. Dikan'izay za tsy mino hoe Andriamanitra efa niteny hoe zaho maty bokeo mbola misy mbo veloma anakory koa. Dia ozy izy Andriamanitra anao mila famantarana mentsy Ezekia ewa. Dia ozy izy Isaia inona famantarana tadiavinao fa anao fa omena Andriamanitra anao ilay izy. Dia tao hoe tsika isainy tsika eto Marivoa mahita tsara rehefa miposaka ny masoandro avy aiza avy any Atsinanana marina sa tsy marina. Dia izy mandeha iny mandeha dia miletika izy izy andrefana izy miletika izy efa andeha hiletika amin'ny Antananarivo amaizina iny gaga ny olona tamin'io fa mipody taitra ndraiky izy zareo ary toa miposaka avy any andrefana indray masoandro satria niverina adiny folo indray ny aliko avy amin'izy hiletika indray naverina Andriamanitra tonga maraina indray. Taitra be amin'izay manko Ezekia ary toa napody Andriamanitra amin'ny sivy maraina le efa midimy ariva tokony hiletika iny. Zay le voalaza amin'ny Baiboly io. Hitanareo Andriamanitra afaka mamerina ny fotoana efa lasa ho any amin'ny fotoana efa lasa zany hoe efa lany le fotoana dia verina any voalohany indray. Enoy tsara tiako hiditra ao anatin'ny sainao le hoe Andriamanitra mpanapaka fotoana zay ny Alpha et Omega azy. Izy ny fiandohana sy fiafarana ny omaly sy anio ary mandrakizay iray eo amasiny. Noho izany afaka makany amin'ny lasa izy mitsoraka any tsy zavatra very tsy azonao tany amin'ny lasa alay dia miany anao androany. Le any aminao avy iny mbola ho hitanao rehefa avy eo afaka tonga dia accélérena anticipena le zavatra mbola tsy tokony hitrangy iny tonga dia alainy any hoe omeny androany daholo. Atsangana ny tanan'ny olona zay mino fa izy no Alpha sy Omega. Tikanao hivavaka zao tenan'Andriamanitra misy eo amiko amin'ny Alpha sy Omega anao, misy eo amiko amin'ny Alpha sy Omega anao. Asanato vavakao, asanato vavakao, asanato vavakao, asanato skafo vavanao, misy eo amiko androandro amin'ny Alpha sy Omega anao. Ninninona zavatra very tany amin'ny lasako afaka verina androany zany. Ninninona any amin'ny loaviko mbola tsy tangatiny saiko afaka nitsanga androany zany. Raha eo matoky anao zay fenao mitendra ny seza fianderana mandrakizay maefa ny zavatra rehetra anao androany ery miandro fianaranao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Misy eo amiko amin'ny Alpha sy Omega anao. Raha resy lahatra amin'izay no mitiafa tanina mafy be ho azy. Andriamanitra namerina adiny folo be zao ny masoandro. Tamin'ny Joshua izy nampijanona ny 2 andro ny masoandro. Tamin'ny alalan'i Isaia izy namerina adiny folo ny aliko ora folo alohan'ny letely lasa venandefana indray nivadika anakany Atsinanana. Verina adiny folo ny aliko. Teteny aminao hoe manana ny fahaiza manao hafakely Andriamanitra. Tsy azo niza sakanana ny amin'izany izy. Lasa sy ny ankehitriny ary no avy dia samy eo anatrehany avokoa. Afaka ny makany amin'ny lasanao izy maka zavatrany dia hoentiny eo amin'ny ankehitrininao androany. Vita ny maka an'ilay opportunité na le fahafahana very tamin'ny lasa iny. Tsy ny verina hoe very tsy misy ninninina azo atao intsony. Iny verina hoe tsisy ninninina azo atao intsony iny ny aminy. Avy eo izy mamerina an'ilay izy androany ray vita n'izany. Vita ny maka an'ilay fahasalamanao teo aloha nefa very iny amerina an'ilay izy amin'ny lohan'ny ray androany arivo. Raha mba ianao moa izay olona mba mino an'izay zavatra teneko izay te hafa mafy eo an'Andriamanitra. I'm